Bahoaka Rabaktendry tsy mihafahafa amin'ny sokajiny olona rehetra ny filomarika Ravalomanana. Krizy lalina mahazo ny firenena inina ampantrena ny vahoaka mba ho mora ambakaina. Fokotany manakambahiny manohitra ny fanoloana sefi-pokotan'ny mponiny. Faltafaraka amin'andray tonkilasy tongvavy amin'ity aliny talata 12 aogositra taona 2024 ity tonga soa ado anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ary manasana mampanazana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ifantofany sokajiny olona rehetra ny miresaka sy makasary ary mitaraina amin'ny fionana taonka amin'ny filomarika Ravalomanana. Anisan'izany ny teny amin'ny tora-pasika Majanga izay toerana sendra nandalovana tamin'ity androany ity. Fanadihadiany Asin'Andriamalala no vakiny mialy rarinombany eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny toky Ramarila. Tsy mety maty-pon'ny malagasy ny fitiavana manokana ny filoha Ravalomanana noho ireo zava-tsotsy voatanisa vitany fonisy teo amin'ny fitondrana ny Madagasikara. Ny mahagaga dia ifantofana niaraka akasary aminy toy ity tany Mahajanga androany ity. Ambiance selfie ho an'ireo olona izay mifanena amin'ity filoha-mpanorona ny atokotiko Madagasikara ity dia tsy misy izay tsy velo taraina aminy. Meu programa mo avin. Raha fehezina ireny rehetra ireny dia olony fihavanana tia mifanerasera amin'ny karazan'olon-drehetra ny filomarika Ravalomanana. Amin'ny malagasy mantsy dia mipetraka ho fanalahidy tokana ary mipetraka ho vahaolana amin'izao fahantrana manara-penitra. Tsy mbola nisy izao ity filoha-mpanorona ny atokotiko Madagasikara no sady filohan'ny rodoben'ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity. Any Ambanja kosa indray dia nivory sy nandravona ny tsy vidi-fikevitra eo amin'ny samy mpikambana ao amin'ny antoko tsy matany Ambanja ny sekretera jeneraly ny antoko Rinary Andriamasinoro nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Atao anatin'izany no nanomezany toromarika amin'ny fiatrehan'ny antoko ny fifidianana ho avy. Fanampanazavana. Marina hoe mety misy disadisa atao Ambanja tsy misy ady eto fa tsy vidivina hevitra no misy. Dia izay no aravintsika izay ka matoa misy hevitra tsy mitovy eto dia resaka mety asa rotam-piaro na mety tsy fitoviana fijery fa kosa ny fijery anankiray dia hoe isika mitambatra amin'ny 2023 izay ny tanjona. Isika zany izao tena akatoky ny fifidianana. Ataovy ao an-tsainareo zany fa hanomana fifidianana tsika io. Aza mieritreritra mihitsy hoe misy alabaky io na misy eny tsy manjary na misy asese tsy manjary fa tsy maintsy hiatrika fifidianana tsika ary na hoela na hoaingana tsy maintsy misy fifidianana. Ny farany vatana fifidianana dia 2023 no tokony ho isy ny fifidianana. Isika tiny nininy na mety iseho eo tsika tsy manaiky fa tsy maintsy misy fifidianana 2023 satria tsy zaka tsony zao zavatra misy zao. Iza ny antorahan'ny olona tsy maintsy atao anatintsika tiny fantatra hoe taiza ny toerana misy ny firenena tamin'ny fotoana nitondran'ny tiny. Amin'izao aiza ny toerana misy ny firenetsika manakaiky ny rambony. Noho izany amin'izao zany zao tsika vanim-potoana eo antsika zao ny tena atsapan'ny olona rehetrarehetra hoe ny politika dia miatraika anaty vilany.
Vaovao madidina ny raharam-pirenena izay ny fitondrana mafy ny mampiorory ny vahoaka malagasy mba tsy ahalalana ny tena zava-misy marina eto Madagasikara. Sakanana ny hetsika izay ataon'ny mpanohitra mba tsy haheno ny vahoaka ny fomba fitantanana tsy mety ataony. Efa tsy politika intsony ataon'ny mpitondra io ho ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilia Androany. Nanao ny fanadihadiana Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Manu Randriamala. Dia ny fitondrana Rajoelina anaiky ny vahoaka malagasy fa mandroso ny firenena ka ankasitraka ny krizy lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Ny mpanohitra ny say mamaky batsilana ny zava-misy sy ny fomba fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena any ka miaina amin'ny raha-matahora sy ny fanakanana ny mpanohitra tsy hitafa amin'ny vahoaka no ansisa vaholana ho an'ity fitondrana ity. Ity izany amin'ny fanakanana any Filomarika Ravalomanana tsy hitafa amin'ny mpanohana azy sy ny mpiray antoko aminy. Eseka mantsy ilay fitondrana ka matahotra ilay mpitondra sao isokatra ny sain'ny malagasy eny fa na amin'ny alalan'ny fampirantiana tsara ny zava-bita ny Filomarika Ravalomanana nandritra ny fotoana izay nitondrany any Madagasikara fotsiny aza. Ary ny tena zava-doza dia zao fanafenana vahoaka fa amin'ny vahoaka tsy fahaizan'ity fanjakana ity mitantana ny raharam-panjakana, tsy fahaizan'ity fanjakana ity mampiasa ilay fahefana meny vahoaka azy hitantana ny raharam-panjakana, tsy avela hiteny marina ny mpanohitra ny amin'ny zavatra tsy misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto, tsy avela anana ilay atao hoe liberté d'expression, tsy avela hiteny hoe tsy mety an'io ataon'ny fanjakana io izay manitsakitsaka. Isan'andro vaky zao lalam-panorenana dia ampirorona amin'io force de l'ordre io ny mpanohitra zany. Jereo ary moa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao anao exposition ana sary fotsiny izay hijeren'ny tanora ny hoe ahoana ny fomba fitantanana ny Filomarika Ravalomanana nanomboka tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009 ahoana famparitsomba tamin'izany dia tsy avela. Inona ny antony? Satria raha atao mifampitana amin'ny fitantanana tao anatin'izay 2019 nandraisan'ny ty fanjakana ty fitondrana ka hatramin'izao sy mihatra tamin'ny fitondran'ny Filomarika Ravalomanana dia tena atao hoe 5% ny vitan'ny Filomarika Ravalomanana no vitan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Dia izay tsy hamelany an'ilay atao hoe exposition fampirantiana an'ilay faharoapolo taona ny tianao mahajanga satria ny tanora rehetra tamin'izany afaka hijery an'io dia afaka anao mifampitana dia afaka mijery hoe nenao aza ty firy taona ny vita zao ny vitanao. Ny Filomarika Ravalomanana zao dia iova ny safidy rehefa aveo fa hifidy amin'ny Filomarika Ravalomanana. Zay ny zavatra io. Tsy misy afa-tsy ny fikoanandrom-pirenena ihany no vaholana isy ny fifidianana madio sy mangarahara eto ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra akory aza fa voafankalazana ny faharoapolo taona dia efa didijadona no ataon'ny mpitondra. Mazava ny sary fa tsy anaiky ogisitra mihitsy io mpitondra io fa ampiasa ny fahefana rehetra eo ampelantanany mba isehoany fa mbola mambahoaka ny fitondrany eny fa na dia efa leo aza aza ny vahoaka malagasy ankehitriny. Manodidina izay vaovao izay hatrany tsy antena iny nisy ny fandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy raha ny fomba fiasan'ny fitondrana Rajoelina no mitantana ny Madagasikara. Miverina tanteraka amin'ny fitondrana ny Repoblika faharoa i Madagasikara ankehitriny izay politika ny fitazoma-tseza ho an'ny fitondrana. Mbola Germaine Menjanary sy Manu Randriamalala no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Manesy ny vahoaka malagasy ilainy ilazany Andry Rajoelina fa tsy misy krizy eto amintsika ary efa anatin'ny fanatrarana ny fahatarana ara-pampandrosoana isika. Ny sary miseho anefa dia miverina tanteraka any amin'ny Repoblika faharoa milahatra vary vao mangeran-dratsy porofo manefa mahantra sy farahidiny ny olona ambany dia ambany fa efa mividy ka miezaka mitady izay mora indrindra fa ireo zaraina sitranay vaza mihetsika aleo maty rapitso toy izay Maty Androany. Miteny azy ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena fa tafiakatra raiky amin'ny 20 ny tahan'ny mahantra eto amintsika raha telo amin'ny 70% talohan'ny taona 2024 nazahoany Rajoelina fa efa nisy teto ny famarotana hani-masaka mora na kalitsinjo izay nisy fotoana aza ny filoham-pirenena mihitsy no Tanasotro-be. To lasa fahafinaretan'ny mpitondra no mahita olona mitangorona milahatra ireny fanampiana ireny. Tany misy krizy eto dia zay mankataka azy hoe mila fitonina mba handeha amin'ny fampandrosoana. Zay aloha zany dia fa diso tanteraka zavatra ary tsy adala akory ny Union Européenne ka tsy ahitany zavatra izany. Raha jerenanay no amin'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao ny hitanao hoe dia
inona moa zavatra tsy makatrepo ny vidim-piainana na ny carburant io azy dia mbola hiakatra io fa tsy io ny tena izy mijevo mividy ny fiainana davanandro ny ankizy fotsiny hiditra zao ny mpianatra de jerevo hoe manahoana hoe kojakoja fampianarana ndreny fa miakatra fitopolo isanjato mividy ny kojakoja fampianarana am'izao fotoana zao miany amin'ny droit d'inscription na fampianarana any miakatra dafolo ny karama nefa zara raha miakatra zara raha mahafeny ny ray volana zany kona ny lazany hoe tsy miakatra ny hoe tsy misy crise eto Madagasikara jerevo ny any amin'ny tsy fanaisan'ny karama ny mpiasany amin'ny université personnel appui sy ny technique aiza tsy voaloha jerevo ny any amin'ny secret firy volana tsy hitany karaman'ny olona sy ndretrarehetra nefa société ngeza be io jerevo ny carburant zay tsy sa tenenina hoe vérité de prix fa matahotra hoe raha tena tenenina vérité de prix tena vidy carburant de tonga de mipoko ty zavatra de matahotra andaingana le olona jerevo mividy vary am'izao fotoana zao jerevo mividy ny légume sy ndretrarehetra jerevo mividy menaka jerevo mividy lafarine tsisy zavatra tsy miakatra eto ary jerevo ny frais hitondrana n'ireo ny olona sy netana any avaritra any olona nylazany Andro Rajoelina hoe tsy amprisitsika am'izao fotoana zao crise eto crise économique crise sociale ny tazany dia ataon'ny mpitondra fitaovana ny vahoaka amin'ny tombontsoa politika hivitanany ankolaka ny vatony amin'ny fifidianana ampiasaina ny sary anehoana fa tena miasa ny fitondram-panjakana matetika nefa dia volam-panjakana sy fananam-panjakana no anaovany an'ireny raha mahay ny tantana manana paikady ara-politika mazava ny mpitondra dia tsy ho tonga amin'ny fitadiavana zavatra mora sy maimaimpona ny olona fa anatsafidina amin'ny tolotra rehetra misy fananeo ny alahelo ny manoloana ny zava-mitranga eny amin'ny fanoloana ny sefokotany sy ny mpiara-masamy ny mponina eny manakam-bahindry tsy nampahafantarina ny mponina akory zany fa avy dia ny soloana amin'izay mety amin'ny solom-bavambahoaka avy amin'ny fitondrana ny sefokotany fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy Kiantrano fitadiavana tombontsoa manokana izany zava-misy eny amin'ny fokotany manakam-bahiny nosoloan'ny solom-bavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny fitondrana araka izay mampetipety azy ny sefokotany sy ny mpiara-miasa aminy tsy vitany nefa tsy avy amin'ity fokotany ity izy ireo fa mbola olona anaty fianakaviana iray ihany koa manohitra hatramin'ny farany izao endrika fanakorontanana izao ny mponina avy amin'ireo sektera efatra mandrafitra ny fokotany ka lazany tsy amaiky nametrany ireo olona ireo amin'izay toerana izay nolazaina mantsy fa avy amin'ny antoko-panohitra rehefa milazany tsy mety ka avy dia soloana olon'ny fitondrana raha ny fanazavany mponina manakaiky ny fifidianana ka mety ho isan'ny antony nanaovana izao fihetsika izao izy ireo voatotoina sy vohitsakitsaka tanteraka ny jon'olona eny fotony jadona ny dikan'izany tokony any ataon'ny senanendry andreo olona ireo zany tokony mba hoe fampiresaka tamin'ny vakiparitra aloha sy na chef secteur mba andy hoe sao dia misy olona tokony mba natolotra fa tsy manao kitranatran ohatrany oro zareo le izy tsy resaka antoko politika satria zay feo mandeha mantsy hoe timma daholo ao ianana angamba ny samy mafantatra daholo tsika fa mananivony district angamba ny tokony manondra an'izay kanefa tsy zay ny zava-misy olona telo mianaka raha trano ve nitondra ny fokotany zay zany mahita an'izay hoe resaka fifidianana ny mahatonga an'le izy za moa zany anisan'le victime koa satria hoe zaho ny timma ondy ako satria tsy manaiky any antso-tsay zay mahazo any mponina eto manakam-bahiny dia lazaina fa hoe timma ondy angamba ny eto amin'ny fokotany tsy misy an'izany hoe timma na TGV na tsisy resaka politika zany fa ny resaka administration angamba ny atao amin'ny fokotany tsisy idirana resaka politika dia tsy fantatra ntsony hoe entina makaiza ty fireneny ty angamba ny tena hoe tsy fantatra hoe makaiza ntsony fa tsy ny fokotany raha ny aty afotony korontaninao dia mamanahoana zany ny fiafarany olana foana tsy hoe inona ny fandrombahana izy menakavy amin'ny fokotany io tokony hoentiny neny fandrinana sy ny kodorony dia mijanonao izy rehefa zay tena tiany fa tsy izy menakavy eo daholo ngamba tsy hitsangan'olony reto olona eto manakam-bahiny reto mba manana tanory reto mba manana olon-dehibe reto fa mba mangataka aminareo fitondrana mahefa tompoko mba handray andraikitra amin'le tanàna fa mijaly le vahoaka nikatona ny fokotany nanomboka androany betsaka ireo olona no miverymaina tsy nahavita akory izay antondrarany efa fantatra avokoa ny fomba fiasan'ireo olona nitendrena ireo izay tsy mahavaolana ety akory hoy ny fokon'olona
dakan'izy ireo manoloan'izany nanaovana fividianana faran'izay aingana izay mponina ihany no mifidy izay ho filohan'ny fokotany fa tsy tefitefena tahaka izao fotsiny. Satria ny olona mila taratasy, mila dossier apiditra mpianatra, ho bloqué na raha vele olona hianatra. Ataoko angamba fa tsy mety zany fokotany zao io midy a. Ny olona mitady dossier daholo, mangatak'izay a isiny ny fividianana farak'izay aingana tompoko. Ary ho any amin'ny ambaratonga ambony isan-kajiny any zay satria tsy ekenay le ametrahana an'io se fokotany vaovao sy ny visiny io amin'izao fotoana izao. Azo tonga hoe aka certificat de vie mihidy le izy. Eto amin'ny fokotany io raha le président teo aloha tsy mbola isy problème taminay fokon'olona fa tena manara-maso manao zay mety mihitsy le président ary tena tianay fa ireto olo reto sady tsy mipetraka eto amin'ny fokotaninay fa any tsy adana anay fa atao président fokotany eto ohatrany tsy mety aminay kosa aloha le izy eto aminay be dia be ve dia hoana no anino lainy tsy manaiky izay tompoko fa nga tsy misy olona fa madame Lanto a député a mba arovo le vahoaka fa izy ataonao akitrano ohatrano foana ohatran'izao a mbola le taloha ihany ve mitoy madama ovay re le fihetsitsika malagasy ovay le fokotany aiza manao an'izany ny vahoaka fa aiza zay pisy lelaka any aminao ihany no apetraka ao amin'le tanàna fa raha ohatra kosa izy ka mbola eo ny iverina dia andray fepetsy ihany akatrina ny fokotany io tsy ekenay tso satria fijaliana be mihitsy ny miainanay. Tokony tamin'ny tsy andro an'ity no nanaovana fifamindram-pahefana saingy tsiraikitra tamin'ny ora faranjanjy noho ny antony tsy fantatra. Raha ny vaovao hatrany dia rahampitso alarobia indray no nanaovana ny fifamindram-pahefana. Nilaza nefa ny mponina fa anohitra amin'ny farany ary anakatona tanteraka ny biro pokotany raha miny miziriziry mametraka ireo olona ireo ny tompon'andraikitra. Nanao fanangonana sony ny mponina ka mpiakatra ny raray amin'ny ambaratonga ambony manoloana ity tranga ity. Lafa-mavao afa-kosa indray mampanahy no avy ny tanora malagasy. Tsy ampana tsy misy mihitsy ny tohana atao azy ireo fa atao lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina mihitsy aza fa tsy mipetraka amin'ny ho avy ny firenena azy. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Prince. Mila vonjy ny tanora malagasy tsy mipetraka amin'ny tanora mahavitasy ho avy ny firenena intsony fa lasa vesatra indray aza. Tsy misy mihitsy ny tohana ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny tanora. Izy ireo anefa no tena betsaka sy mandrafitra ny fiarahamonina ka afaka hampandroso raha misy ny fanomanana azy ireo. Betsaka ny tanora ny manana fahaizana saingy tsy voatrandraka. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo tsy misy raisina mihitsy, tsy nandeha fianarana akory noho ny fahasahiranana iainan'ny malagasy. Ny orinasa zara raha misy, ny asa tsy misy, lasa mipetrapetra-potsiny ny tanora, tsy mahafantatra akory izay tena antom-pisiny. Betsaka ny sehatra azo trandrahana ho ny tanora saingy mila tohan'izy ireo amin'ny fanatanterahana-jandy. Mila mifoha amin'ny torimasony ihany koa anefa ny tsirairay ka napakevitra amin'ny hoaviny fa raha ny fitondrana izay tsy jery sy tsandrany ndraiky no mandrasana dia very momboka amin'ny ezaka sy ny zavatra efa vita. Fanohanana ny tanora mihitsy zany tena tsy ampy. Tsy haiko eo amin'ny fitondrana zany tsara tena mijery an'ny ankizy satria eto amintsika ny tanora tena maro ny tanora nefa tena manam-pahaizana surtout ary manana ny afaka hoe tena mampandroso indrindra nefa tsy hitandry zareo le izy fa tafidina aty ambany aty foana le ankizy dia tena sahirana tsy afaka mampiseho zany hoe maneho hoe zao anie misy tanora ohatran'izao tokony afaka manao zavatra ahafahana mampandroso. Tsy ampy resaka orinasa zany eto amintsika eto Madagasikara dia ilaina mihitsy zany satria misy ohatra tanora 100 raha ireo mahatsangana orinasa eto Madagasikara tena mandroso ny firenena fa saingy ireo tsisy manohana hoe sa hoe inona ny olana an'ilay ankizy dia tsy afaka maneho misy dia nefa lazaina foana hoe tsika tanora na firenena ohatr'izany nefa tsika tsy tohalana akory hoe amin'ny rafiny ohatran'izay fa tena tokony tohanana eto amintsika izao dia ny resaka fambolena agriculture sy ny tariny satria tsika izao manana tany fambolena vary ohatra dia vokatra nefa tsisy tonga tafiakatra eto toerana eto ampovoantany ohatra fa aleon'ny fanjakana indray manafatra dia nefa reny tokony tohanana mba hoe ampisy motivation ny tanora le manao an'le izy zany hoe mandeha reto dia toy izanay ny antony tsisy asa dia tsy maintsy hoe mirenireny izy mivezivezy araka ny tanàna fotsiny fa tsy hitan'izay atao. Ny asa eto Madagasikara mety ho hisy ihany
kanefa fotodrafitrasa tsy misy dia mazava ho azy hoe tsisy fotodrafitrasa tsisy asa vezivezy ny tanora tsisy tanora afaka miasa zany mahatra zany tanora tsisy azony atao tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy anazy zany fa sady tsy de raharahiana ihany koa fa vela hoe misy ny teny hoe tanora reo dia mahay mitady reo mahay manao an'izao reo dia hoe izy ihany zany na vela ohatrany hoe vela mamelona ny tena zany le tanora dia tsy raharahiana ohatrany hoe tsisy tolotraso anazy ihany dia mandalo fotoan-tsarotra ny tanora ankehitriny miandrandra fanohanana amin'ny lafiny maro izy ireo mba tena ahatonga azy ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana eo anivon'ny fianakaviana na ny fiarahamonina na ny firenena iray manontolo mihitsy miara-mahita nefa ny rehetra ankehitriny fa atao lasa mandeha anjambany tsy misy mpitarika ny tanora anyka mirona amin'ireo zavatra everiny sainy fa mety kanefa tsy teraka voka-tsoa velively eo amin'ny fiainana ahoana ny hafanan'ny firenena raha ny tanora izay everina fa afaka hampandroso azy no tsy omena lanja sy ny toerana tokony isy azy fa misy eo amin'ny endriny maro ny fanjifana sy fidoroana zava-mahadomelona eto amintsika rehefa tonga hatramin'ireo mahery vaika mihitsy amin'izao fotoana izao ho any anjery manontolo miankina amin'ny fiangonana iray dia mazava fa famitehana ny mahaolona sy ny firenena ka miteraka korontana ny zava-mahadomelona afitra solondrebe sy Mathieu Princy nirongatra eraky ny elakelan-trano ny fanjifana sy ny fidoroana zava-mahadomelona taona vitsivitsy zay sokajiana ao anatin'ny 5 taona no mihoatra ny tena mpanjify izany raha nyrongony ny tena nampirona ireo tanora teo aloha efa mahazo vahana tanteraka ny heroïne sy ny cocaïne ankehitriny ary misy amin'ny endriny maro ny fomba fanjifana izany saika voakasika ho toerana nahitana mpanjify izany avokoa ny toerana teto an-drenivohitra indrindra fa ny faritry ny 17 hektara iny sy ny teny Itosy ary any amin'ireo toeram-pandihizana maro samihafa ireny mitombotsy kelikely ihany koa ny fanjifan'ireo tanora izany eny anivon'ny sekoly eny manana anjara lehibe amin'ny fitezana sy ny fanabeazana azy ireny eo anivon'ny sekoly ary manana paikady entina molavolana izany toy ity université iray ity vao mandray zava-mahadomelona dia tsy afaka hiaraka aminareo izay tsy tafiditra ato mihitsy zany izy tsy tafiditra ato mihitsy fa kosa raha ohatra hoe tafiditra ato izy dia efa zay amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy zany ina moa tsy hoe manilika zany zay raha manao izay fa tanora be dia be no tezaina ato dia manjary so dia mamindra taonan'ilay tanora sasany izy fa raha kosa izy tafiditra ato zany ataontsika nandaingy izy na ny antony maro samihafa dia tezaina izy hoe toriana ny teny ambara ny zavatra rehetra tezaina mandritra fotoana lavalava dia ao anatin'izay zany tsika no mitaiza an'ireo zanakitsika ireo mitaiza an'ireo tanora ireo zany tsy ho tafiditra amin'izay fandrika ataon'ny satana zay fanombanankolaka ireo tanora sy ny firenena ny fampidirana sy ny fanjifana izany ohatra ny tipitantana ny université iray ity matetika tsy voafeny tanora mandray azy ireny ary hita fa mitombo ary saika olona mpitoroka avokoa no tonga manatona ireny tombo-pitsabo ireny dia mazava ho azy fa vaindohan-draharanay mihitsy ny mitaizana ankizy tsy ho lasa ao anatin'io fangejana satana io anapotehana ny mahaolona mihitsy zany sy ny firenena potehana ny saina potehana ny vatana amin'ny aretina samihafa ny saina koa moa zany fatatsika fa rehefa tena nanao anio lasa dala na tsy hitatsika dala eny ary izy fa tsy mety ny fiainana potehana koa ny fanahana satria tsy azo satria rehefa zava-mahadomelona zany ao anatinao mandray izay ianao dia tsy manana fifehezan-tena tsony ianao dia tonga ho azy miady tonga ho azy ny fitsangatsangana ankilan'izay dia ny fanatanjahantena ihany koa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fiadiana amin'ny zava-mahadomelona ankoatra ny tsy fanandramina izany ohatra ny fanazavana antony indrindra nomezana lanja ny hetsika ara-tsekoly entina nomezana andraikitra ireo tanora mba tsy ho mora voasarika anatin'ny zava-mahadomelona toy ny ara-panatanjahantena ny seho an-tsehatra sy ny sehatra hafahana maneho ny talenta rehetra fa eo ihany koa ny fandraisan'ny tsirairay andraikitra amin'ny teny sy mitaizany tanora eny anivon'ny fiarahamonina eny mba ho tonga olombanina sy ho tompona andraikitra fa tsy hitaza-potsiny ihany fananapa-kevitra ny anatanteraka fitokonana ny mpiasa ny asekinana ny agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar amin'ny 20 ny volana aogositra izao anton'izany raha ny voalaza ny fisian'ireo
olana maro sedra ny mpiasa ao amin'ny asekina toy ny tsy fampiny mpiasa ny fanafoanana ny fianarana asa ny fanafoanana ny fanofanana ireo mpiasa ny fandavana ny prime radar voalaza kosa nefa fa tsisy fiantraikany eo amin'ny sidina anabakabaka miditra sy mivoaka ny Madagasikara izany fitokonana izany raha ireo karazam-pitokonana hita etsy aron-jerena dia mahagaga ihany ny fahasahin'ny filoham-pirenena milaza fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Eo amin'ny apejiny kolotsaina kosa indray dia zava-dehibe ny fitazomana ny fomba sy ny kolotsaina hoy ny mpandalina ny fomba nentim-paharazana iray sehatra azo ampandrosoana sy ampivoarana ny firenena izy ireny ohatra amin'izany ny forazaza izay tanterana anaty ny vanim-potoana ny ririnina toy izao. Avitra Sondrabe sy Mathieu Princy. Akatoko ny fifarana ny vanim-potoana ririnina sika izao fotoana izay anatanterana ny didim-potra ho an'ny malagasy dingana iray tsy maintsy arovany zaza hiampitana makany amin'ny mahazatovolahy. Mifono zavatra maro ity fomba ity ho an'ny malagasy ary maro karazana ny fisehony izany amin'ireo faritra maro eto Madagasikara toy ny sambatra izay any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny tanterahana isaky ny fito taona izany raha toa ka isa-taona dia afaka miroso amin'izany ny atao fovoantany. Maro ireo antanatohatra lalovana mandritra ny fanatanterahana ny forazaza toy ny fampiasana akondro sy ny fary fa eo ihany koa ny fampiasana ny rano mahery na ny rano fototra. Antony iray lehibe anaovana azy ity ny fampidirana ilay zazalahy kely amin'ny tontolon'ny tena lehilahy. Mila alatsaja zany mbo ho lehilahy tokoa. Ankehitriny nefa dia efa tsy izay intsony no miseho amin'ny resaka fanaovana forazaza fa efa misy ireo izay noentin'ny vahiny foa didipoitra Amerikana na didipoitra tsy manderaha izany hoe tsy fomba maha-malagasy mihitsy zany fa neny gasy dia mila n'ilay foazana mihitsy zany hoe alatsaka eo izay dia hoe lehilahy tokoa zany ilay zaza. Amin'ny malagasy dia fady ny miditra ampasan-drazana ny olona tsy mifora. Raha ohatra ianao tsy voafora dia amin'ny malagasy zany dia anisany nanohatra ny atao hoe fomban-drazana ary tsy nanaraka ny maizy anao. Tsy ratsy akory ny fidiran'ny kolotsaina vahiny ohatra n'ity mpandala ny fomba nentim-paharazana ity fa mila fandanjalanjana kosa. Ny tsy fanajana ny kolotsain'ny tena dia efa endrika iray makany amin'ny famotehana ny maizy azy ny asina sy ny fihizina. Miteraka fikorontanana ara-piainana ara-kolotsaina ny fidiran'ireo kolotsaina vahiny eto amintsika izany hoe izy ireny afaka fantarina afaka ampidirina fa tsy dia tsara arahana. Raisiko fotsiny talohany tsy dia maro ny atao hoe sarim-bavy. Mialatsiny an'ireo namana sarim-bavy tsy sanatria manaratsy anareo ny tenako fa amma pitakasina ana dia miresaka zava-misy. Ankehitriny lasa betsaka ny sarim-bavy satria inona tsy nalatsaja tsy napetraka ho lehilahy tokoa satria tsy voafora araka ny fomba amin'ny malagasy. Mifanandrify indrindra amin'izay dia manomakomana ny famadihana ihany koa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Fomba saika hita tena misongadina ho an'ny atao fovoantany hatrany ka ao anatin'ny ravavolana ny fanatanterahana azy. Antony izany mba tsy hiverenany ratsy intsony eo amin'ny fianakaviana. Ny tsindriny ity mpandala ny fomban-drazana ity hatrany fa azo atao tsara ny manaraka ireo kolotsaina avy any ivelany fa tsy ariana kosa ny amin'ny tena satria hevitra iray afaka mpandrosoana ny firenena toy ireo firenena lehibe maro mitazona ny fombany ny antsika. Ivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena indray isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Voalaza matetika fa tany manan-karena i Madagasikara ary maro ny zavatra azo trandrahina saingy sakana marobe no tsy afahana manao izany atony tsy fanaovan'ny mpitondra laharam-pahamehana ohatra na ihany koa fahalafosana sy fandanimpotoana makasika na tetika asa iray. Fanadihadiana manodidina ny herinaratra mifantoka amin'ny fahazoana angovo azavozana no entiny Ravo Razafimaina sy Toky Ramaraloata anatin'ity fanadihadiana ity. Manana fahavononana ve ny mpitondra fanjakana malagasy amin'ny herinaratra ny vahoaka ao aminy? Zara raha ny 5% malagasy nefa no misitraka izany amin'izao fotoana izao izay saika miankina amin'ny orinasa satrerana avokoa izay mampiasa solika amin'ny fanodonana herinaratra. Tsy mahagaga raha tsy mety foana ny délestage, tsy agaga ihany koa raha mitangana ny faktura ny jiro sy rano. Voalohany mety hihatra loatra amin'ny solika ny orinasa ka milaza ho tsy manana ny ampy raha miakabily izany na kosa hirana raha tara ny famatsiana ka amin'ny mpanjifa ny mandony vola tsy miato isam-bolana ny babiny vokany. Faharoa, bahana ny orinasa mpanjakana ity ny sehatra ny angovo tsy misy orinasa na iray azy eto afaka mifaninana amin'ny trirama raha misy dia tsy mahazo mamokatra herinaratra betsaka. Miezaka ny ampiasa ny angovo azavozina tamin'ny alalan'ny herin'ny masoandro mitondra teo aloha saingy tsy mitohy izany. Mazava fa tsy misy fitohizana ny orinasa mpanjakana. Nakafiditra tao anatin'ny vinan'ny filoha nandritra ny fampiasana
nampelezakevitra azy ny afonany telestazy asia mokatra herinaratra mijano fampanantenana ihany izany hatrea toro velo antelo ambe folo tsy misy totosatra amin'ny farany na tsy natomboka akory azany petsaka raha sy tena nefa ny mahakasika ny fandinana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro mavita mamokatra herinaratra hatramin'ny 400 kilowattheure amin'ny metatra toradro ny taramasoandro eto amintsika izay misy 700 ora isan-taona afaka mianatra amin'ny 10 isan-jato ny fandaniana ary mora kokoa tsy mety lany no tsy miankina amin'ny vitsolika tsy ampy nefa ny famatsim-bola manodidina izany tsy mahasamy risika manangana orinasa ny maro no mitsindry na koa fandaniam-potoana amin'ny fanaovana taratasy ankoatra ny fahalafosany zana-bola raha indra nanaovana tetikasa tsy io nafanekifatra amin'ny 7 isan-jato malagasy no anaty fahantrana raha nitatry ny stady farany teo tora firenena mandroso ny angovazavozina no tena trandrahana mamatsy herinaratra toy ny any Chine miompana tamin'ny fananganana foto-drafitrasa moronana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro ny fanjakana afaka mamokatra hatramin'ny 520 tapitrisa kilowattheure ny any antoerana amin'izao ka tanan-dehibe no mitsitraka izany aiza nefa Madagasikara ary no miezaka ny azony rehetra herinaratra tokoa ny mpitondra ny hita aloha fa tapahan-jiro lava reny saika isan'andro tsy misy fanazavana marim-pototra ankoatra ny fahasimbana fitaovana na koa misy misokatra ny olona satria fa isan'ny mampiavaka ny fitondrany filomarika ravalomanana ny firenena ny fijereny manokana ny sosialim-bahoaka nampiaiky ireo mpiara-mombonantoka tamin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana ny fahatsarany mapana ny Madagasikara Action Plan afeno 20 taona ny antoko ankehitriny ary mbola mijoro anafitra ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ny filomarika ravalomanana mitatitra izay vaovao izay Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy mitsahatra mitotongana ny tany fandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy taoriny ny fanonganam-panjakana tsy tafarina intsony ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena nanomboka ny 13 taona aty aoriana nanonganana ny fitondrana marika ravalomanana ny mpitondra migalabony tsy mahatsapa krizy fa ny vahoaka malagasy tratry ny trongo voaomana tanteraka porofo mitohoka amin'ny tendany ny tatitra izay avoky ny sehatra iraisam-pirenena ary isan'izany ny resaka rano fisotro madio fokotany iray nanaovana fanadiadiana izay nanambara fa ambany dia ambany ny tany fisitrahana rano fisotro madio ho an'ny mponina ao aminy. Amin'ny ankapobeny mihitsy ny jiro ny herinaratra ihany koa satria raha ny rano manokana aloha zany ho an'ny atao amin'ny cité dia ny tarainy atao amin'ny fokotany tokoa ny atao amin'ny cité fa zavatra mahazo rano reo any amin'ny trano fonenany any dia ny herinaratra moa hoe raha tsika malala ny tsy fahampiny dia ohatry ny omaly zany zay zao zany tratra ny fatapahana tao anatiny minitra maromaro mihitsy raha amin'izao fotoana izao ny olona mangataka rano hoe matafiditra any atokantrano ary natako eo amin'ny 3% mpangataka io matafiditra hatreto aloha dia ny ho an'ny jiro moa zany misy fobe ihany hoe atao jirama zay mbola tsy ateo fokotany mbola tsy dia valy aloha izy hatreto. Raha ity tatitra izay navoky ny info ity dia tsy misy afa-tsy ny 420 isan-jato ny vahoaka malagasy no misitraka rano fisotro madio ankehitriny. Io izay isan'ny farany ambony indrindra tao anatin'ny 4 taona latsaka kely nitondran'ny Rajoelina ny firenena nanomboka ny taona 2014 ankoatra ny tetezamita izy ny tantanany ka hatramin'izao fitantanana izao. Tsy toy izao anefa ny zava-nisy teto Madagasikara nandritra ny fitondrana marika ravalomanana nisy ny drafitra matipaika tao anatin'ny MAP na ny Madagasikara Action Plan tamin'izany ka nirosona tamin'ny fisitrahan'ny vahoaka rano fisotro madio. Raha ity tatitra nataon'ny UNICEF momba ny fampidirana rano fisotro madio ity dia ny 30 isan-jato ny vahoaka malagasy no misitraka rano fisotro madio ny taona 2000 izay nandraisan'ny fahefana sy ny tantanany any Madagasikara. Miakatra ho 530 isan-jato izany ny taona 2020 ary tanjona ny isitrahan'ny mponina malagasy 520 isan-jato io rano fisotro madio io ny taona 2020. Azo antoka tanteraka ny fisitrahana izany tamin'io taona io raha ny toy ny fitondrana marika ravalomanana no nidrafitra voarindra tao anatin'io mapa io raha ny voalaza ny ity tatitra ity hatrany. Midika izany fa miaina ny tany vahoaka malagasy misitraka rano fisotro madio ankehitriny ary azo antoka tanteraka fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy no mitsotsoroka tahaka io
isan'ny fisitrahana rano fisotro madio io ankehitriny. Vaovao ny trangam-piarahamonina ny CC tato anatin'ny andro maromaro ny lozam-pifamoivoizana izay saika nahafatesan'olona ny ankamaroany. Hatreto tsy hita izay fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra manoloanjany Ravirazafy Mahinina sy Toky Ramarola. Voany maraina teo tokony tamin'ny anora sy sasany fiara iray mampitohy Vohemara sy Ambilobe mihazo lalana pirenena RN5 anotra 12 maty teo ny mpamily ary mpandeha dimy hafa naratra mafy izay efa nentina namonjy hopitaly avokoa. Amin'ny ankapobeny fandehanana mafy no antony voalohany mahatonga ny loza, eo ihany koa ny faharatsian-dalana izay mitarika hatramin'ny fivadibadian'ny fiara. Ny fitsitsiana ataon'ny kooperativa sasantsasany mpamily iray ihany dia ampy mandeha lalana lavitra ary manao dona miverina. Noho tsy fampiana rahateo mikiry ilay mpamily noho ny fahasahiranana ka tsy mahafeny fiara intsony noho ny harerahana. Iara-malala fa ao anaty krizy Madagasikara, abetsaka ireo mpitatra no mamarina ny takatra ny fihibohana nandritra ny Covid-19 izay nampiatona ny asa fitaterana. Voatery manao fitsitsiana satria tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana no mbola miatrika ny fiakaran'ny vitsolika ihany koa. Manoloana izany anefa tsy mbola nisy hatreto ny fandraisana andraikitra mahakasika ny loza miseho ny sesisesy loatra, manahoana ny fanaraha-maso ny fitsirihana ny fiara malohany handeha lavitra. Tena jerena amin'ny atsipiriany tokoa ve izy ireny raha manatanteraka fitsarana ny fiara iray. Voaresaka matetika fa hanjakan'ny kolikoly eny anivon'ny sampana mpanao fitsirihana ny fiarakodia na fiara kely izany na lehibe, indrindra ny fitateram-bahoaka. Misy ireo mitondra taratasy ary manolotra vola dia vita, tsy jerena intsony ny momba ilay fiara. Mbola ela vao androso i Madagasikara raha izay tokoa ny tena zava misy marina. Ireo tsy manatsiny no lasa sorona amin'ny tsy fitandremana mpamily sy ny tandrevaka ataon'ny tompon'andraikitra raha tsy hitanisina andraikitra mitondra ihany koa amin'ny fanamboaran-dalana izay tena mampikaikaika ny mpitatitra. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany. Niafara tamin'ny savorivory ny famoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena tany Kenya omaly alatsinainy. Raha voafidy ho filoha tamin'izany William Ruto, tsy nanaiky ny valim-pifidianana kosa ireo mpanohana ny Raila Odinga mpifanandrina taminy ka nanao fihetsiketsehana. Mialy Rary Nombana sy Andry Rakotomalala. Nivoaka mpandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Kenya izay notanterahana tamin'ny 9 aogositra lasa teo ny filoha-hevitra William Ruto. Ity valiny izay nandresy ny mpifanandrina tamin'ny Raila Odinga tamin'ny 5.7 isanjato noho ny 7.5 isanjato. Omaly alatsinainy no nambara tamin'ny fomba ofisialy ity voka-pifidianana ity izay niteraka fihetsiketsehana mahery vaika tao amin'ny faritra sasany tao amin'ity firenena ity. Vandamvoanamoaka ny valim-pifidianana mantsy ny avy amin'ny voamera mahaloatena misahana ny fifidianana na ny UEBC izay tratran'ny tsindry mafy noho ny fisian'ny fisalatsarahana anatiny dia nitroatra avy hatrany ireo mpanohana ny Raila Odinga. Nisavorivory tao amin'ny faritra malaza maro ao an-drenivohitr'i Nairobi toa ny Kayole sy Kibera ireo mpanao fihetsiketsehana. Nandoro kodiaran'izy ireo mba hanakanana ny arabe ao amin'ireo tanàna kely ireo. Tao ihany koa ireo nitorabato sy nandroba toeram-pivarotana ka nanapoaka boma mandatsa-dranomaso ireo polisy ahafahana manaparitaka azy ireo. Raha tsy nandray fitenenana ny kandida Raila Odinga nanome toky ary nanome fahavononany hiara-iasa amin'ireo mpitarika ny toko politika rehetra ny filoha voafidy omaly alatsinainy ariva. I William Ruto izay nametraka fanamby fa hijery manokana ny fahefa-mividy ao Kenya. Naparatena asa ho an'ireo mponina ihany koa ny tenany satria raha ny fantatra dia olona 3 amin'ny 10 any toerana no menao anatin'ny fahantrana lalina noho ny fiatraikany levalana aretina Covid-19 sy ny ady tany Ukraine izay niteraka fidangan'ny vidim-piainana. Firenena Afrikana maro anisan'izany Ethiopia sy Somalia noho ny arahabany William Ruto izay hitondra ny Kenya ary heverina ho manana sy hitondra vahaolana eo amin'ny lafina ara-toe-karena sy ara-demokratika ao amin'ity firenena ity na dia voamarika tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana sy ny herisetra aza ny tantara ny taorian'ny fifidianana. Tetsekilany ny arabany vahoaka Keniana kosa ny masovoan'ny Etazonia ny Kenya noho ny fanatanterahana ireo ny zony sy ny adidiny hivity tamin'ny fifidianana tamin'ny 9 aogositra lasa teo iny. Raha eto sy 20 tapitrisany isan'ireo mpifidy voasoratra anarana izay tsy maintsy nisafidy ny parlementerany sy ireo olom-boafidiny ihany koa. Androany talata no tokony hanambaran'ny UEBC ny voka-pifidianana mikasika izany. Raha tsy misy ny fiovana dia andray nitoerany amin'ny mahafiloam-pirenena azy ao anatin'ny tapabolany William Ruto.
famerenana ny fandarana ahona marina Global News izay vetrandry norainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao IPMAN 2 izay kosa no horonan-tsary atolotry ny fahitalavitry ny NBS anao amin'ity alina ity ny tenako mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray veloma tompoko.